Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tsy maintsy ho tonga ilay ora sy fotoana iray izay tsy maintsy hisafidianan'ny olona anankiray na hanohy hamaky ny boky ka hamadika ny pejy indray izy na anakatona tanteraka izany boky izany mba hanova boky vaovaon'ny fiainany. Mandritry ny androm-piainanao dia tsy maintsy hisy fotoana hanapahanao hevitra. Mety hoe hamadika pejy fotsiny ianao satria tsy fantatrao izay mety ho manin'izay pejy ao aorianao ho anao. Mety ho tsara ny toin'izany kanefa mety ho ratsy ihany koa. Indraindray dia mbola mijanona ao anatintsika ny fanantenana fa ho tsara ny fiafaran'ilay tantara. Nefa mety ho tena ratsy ihany koa tsy araka ny hanampoizantsika azy. Na dia efa tsinjo aza ny fiafarany dia mbola misalasala sika hoe ho avadika fotsiny ve ny pejin'ny fiainako dia mbola ho toizana ny tantara sa aleo akatona tanteraka dia soloina tantara vaovao. Move mbola ankamaminao ireo toetra ratsinao izay tsy miala mihitsy fa avadipadika eo fotsiny ihany dia miseho mihitsy ara ny fiatsaram-belatsia satria mbola tsy fohitsika izany boky mpiainantsika izany. Mbola tiantsika tohizana ny tantara ka aleontsika aloha mamadika izany fotsiny fa tsy miala tanteraka amin'izany. Ny hevitra sy vahaolana tsara indrindra nefa dia ny manolo an'ilay boky mihitsy izay midika fa miala tanteraka amin'ny toetra ratsy sy ny fahazaran-dratsy izay nisy sy nahatamana teo aloha. Misy ihany koa nefa ireo izay mamaky dia manolo ny boky mpiainany tsy akitsanina. Arakaraka ny safidy ataonao anefa izany fa na ianao izay mihatsara hatrany na miharatsy hatrany. Ny ratsy hono tsy mila ianarana fa ny miala aminy dia sarotra tokoa. Tsy mora noho izany ny manolo ny boky mpiainana toy izany. Tsy ho vitanao rery izany fa ngatao Andriamanitra hanampy ianao fa vonina hanoro lalana anao hatrany izy raha irinao satria tsy maintsy ho hampamoahana amin'ny asa izay nataontsika isika tsirairay avy. Aza mieritreritra ianao fa rehefa maty dia hivalina tanteraka izany tantaranao izany. Tsia, tsarovy izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 20:12 manao hoe: ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia nitsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. So
singers. There are higher heights, there are deeper seas. Whatever you need to do, Lord, do in me. The glory of God fills my life, and I will never be the same again. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let a flame burn to glorify your name. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let a flame burn to glorify your name. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let a flame burn to glorify your name. Zay lay monjany fanantinana. I will never be the same again. I can never return. I've closed the door. I will walk the path, I'll run the race, and I will never be the same again. And I will never be the same again. And I will never be the same again. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Ny fandarana fahaiza-miaina zao renesinao zao ankehitriny dia hoy zahay hoe ny fanataovana hono ny valy mifesatra, ny tsangam-bato ny valy mijoro. Fa izahay eto amin'ny fandarana fahaiza-miaina kosa dia faly manolotra anao ny arahabom-babiraritso dia mirary ny sosiny tsara mandrakariva ho anao ny tenanay izay manolotra dia ny namanao lantoarimesa Joely sy ny namana Naritiana eo amin'ny lafin'ny teknika. Anio sika dia iresaka mikasika amin'ny fifandraisana sy ny fifanakaloza-kevitra. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe mbola ilaina ve ny fifandraisana sy ny fifanakaloza-kevitra? Inona no mety mahatsara azy? Ary inona no mety ho voka-dratsiny raha toka tsy misy sy tsy iainana zany fifandraisana sy ny fifanakaloza-kevitra izany? Inona no mety tsy mampisy na manafoana io fifandraisana sy fifanakaloza-kevitra io? Aiza ny tsy maintsy ahitana na ny toerana tsy maintsy ampiasana izany fifandraisana sy fifanakaloza-kevitra izany? Zany fanontaniana mipetraka. Fa andehange hoe zahantsika hovaliana ireo fanontaniana ireo. Io fifandraisana sy fifanakaloza-kevitra io dia tsy maintsy miainga aloha voalohany indrindra eo anivon'ny ankonana. Ary eo ny tsy maintsy iainana sy ananana traikefa mikasika izany fifandraisana sy fifanakaloza-kevitra izany. Izany hoe ny fiarahamonina ao tokantrano zany dia tsara raha ahitana sy miaina izany fifandraisana sy fifanakaloza-kevitra izany. Fa mifanontaniana mipetraka dia hoe mbola misy ve ary mbola iainana ve izany fifandraisana sy fifanakalozana izany ao atokantrano sa samy mandeha amin'ny alehan'ny fotsiny mpianakavy?
dia ianao atokatranao no afaka mamaly izany na misy izany na tsy misy. Zao matsy ny zava-misy. Rehefa nampifana tanora maromaro ny tena anay ka nanontanyireo tanora hoe mbola misy ve ny fifandraisana sy fifanakaloza-kevitra ao tokatranonareo? Na ny marimarana koa dia hoe mbola mifanakalo hevitra tsara amin'ny ray aman-dreninareo ve ianareo reo? Ny valiny dia hoe tsy misy intsony izany fifandraisana sy fifanakaloza-kevitra izany ao atokatranonay. Dia mampalahelo ilay trangan-javatra. Mampalahelo satria ny fontitra mampiorina amin'ny fitiavana sy ny fifankatiavana mihitsy no tsy ainana intsony izany eny anivon'ny tokatrano, satria miseho amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra anie izany fifandraisana sy fifanakaloza-kevitra izany. Ary io no manamafy ilay lazaina hoe roso fitiavana eo anivon'ny mpianakavy, eo anivon'ny ankonana. Ary eo no isehoany ilay fifanakakezana-po amin'ny alalan'io fifanakaloza-kevitra io. Dia ilay fifanakaloza-kevitra no mpianakavy izany no maneho sy manamafy izany fifanakakezana-po izany. Ary ny tsy fiainana an'io fifanakaloza-kevitra sy fifanakakezana-po io, ny tsy ainana an'io izany no miteraka olana eny anivon'ny tokatrano sy ny ankonana. Dia ny olana izany izay misy eo amin'ny vady, ny olana izay misy eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny, ny olana izay misy eo amin'ny piraita-po, ny olana izay misy eo amin'ny mpiara-miasa, ary mampalahelo dia ny olana izay misy eny anivon'ny fiangonana. Tsy misy ny fifandraisana sy ny fifanakaloza-kevitra mazava ho azy, tsy misy ny fanakakezana-po. Zao nefa ny tsara ho fantatritsika. Ny endriky ny fifanakakezana-po sy ny fotony dia ny fitiavana. Ka raha tsy misy ny fitiavana dia tsy misy ny fanajana. Ary raha tsy misy ny fanajana dia samy maka ho azy, samy manao izay saim-patany tahaka ny ganagana amin'ny sasaloha, dia misavoritaka mihitsy ny fiarahamonina iray manontolo. Io fifandraisana sy fifanakaloza-kevitra io no fototry ny fiarahamonina tsy misy rahorao, satria mahay mifandray sy mahay mifanakalo hevitra amin'ny mpianakavy rehefa misy io fifanakaloza-kevitra io. Ny hoe mahay mifandray sy mifanakalo hevitra dia midika hoe mahay mifampiaino. Ka rehefa mahay mifampiaino ny rehetra dia mirindra ho azy ny fiarahamonina na aiza misy sy sehatra misy izany hoe fiarahamonina izany, na any am-piasana, na any am-pianarana, na ao anivon'ny tokatrano, eny na any am-piangonana aza. Fa raha hijery sika hoe inona ny fototra tsy isiny io fifandraisana sy fifanakaloza-kevitra io, dia tsy inona fa ny fidiran'ny teknôlôjia avolenta eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny teknôlôjia avolenta izay mahatonga ny olona tsy mahay mifampiresaka intsony ankehitriny, satria na amin'ny fotoana fiaraha-misakafo izay tokony fampiresahan'ny mpianakavy aza dia lasa angalarin'ilay teknôlôjia moderna sy ilay teknôlôjia avolenta ny fotoana, satria ny maso, ny fo, ny sain'ny mpianakavy dia ao amin'ilay teknôlôjia avolenta, dia tsy iny izany fa ao amin'ny telefonina. Samy maka ny toerana misy azy, tsy mifampijery, tsy mifankahita intsony ny mpianakavy fa samy miakohako amin'ny telefonina. Tsy mifankafantatra intsony hoe misy olona eo anoloana, tsy mifankafantatra intsony hoe misy olona eo akaiky, satria ny tanana variana manindritsindry ny bokotra eo amin'ny telefonina, na variana manakorisa ny écran ny telefonina, ny maso koa mifantoka tanteraka eo amin'ilay écran, any ka tsy misy olona mifampiresaka intsony. Foatran'ny sary vongana daholy ny olona rehetra, indrindra eo am-pisakafoanana dia mbola misy ny filalaovana telefonina, dia manodidina ny latabatra fisakafoanana zany dia samy miresaka amin'ny namany na le hoe amihany daholy. Ny fifampiresahana ny telefonina amin'ny alalan'ny tanana sy ny masony misy, fa ny fifanakakezana ara-batana tsy misy na dia eo anivon'ny tokatrano aza. Zany hoe ny olona mifanalavitra no afaka mifandray, fa le olona mifanakaiky eo anivon'ny ankonana tsy misy fifandraisana ary tsy misy hafanana intsony. Ko raha malay fanontaniana izay voalaza etsy ambony ny tenanay manao hoe mbola iainana ve ny fifandraisana fifanakaloza-kevitra ary inona ny soa azo avy amin'izany,
dia tsotra mivalitenina eto amin'ny fandarana manao hoe tena ilaina ny fifandraisana sy mifanankalozan-kevitra satria io ihany no miteraka amin'ny fankatiavana sy ny fifanankekezana-po ary manatanteraka ilay teny hoe roy sy fitiavana ary vatana amin'ny fanakaiky. Ary ny fotoana sarobidy tokony ararotina mba hanatanterahana izany fifanankalozan-kevitra izany dia eo amin'ny fotoanany fiaraha-misakafo. Koa raha mbola tiantsika ary miaina amin'izany fifandraisana sy fifanankalozan-kevitra izany izay miteraka fifanankekezana-po dia manentana anareo, manentana amin'ny mpianakavy izahay mba hanatanteraka izany mba ho tombotsoan'ny mpianakavy indrindraindrindra, ho tombotsoan'ny ankonana ary mba hampirindra ny fiarahamonina eo anivon'ny tokantrano sy ny ankonana iray manontolo. Inoana fa samy moti izany fifandraisana sy fifanankalozan-kevitra ary fifandraisana-po izany avokoa ny mpianakavy indrindra izay mandre izao onjam-peo izao. Koa dia maniry ianareo izahay samy ny fampiarana ary aroto ny fotoana fiaraha-misakafo mba hanatanterahana izany dia hipetraka ho azy ny fifandraisana, fifanankalozan-kevitra ary hifanakaiky-po, hifandray am-po ny mpianakavy. Faiza miaina mampilamitsaina. Dia izay indray ary no masakazona roso tamin'ity androany ity mametraka no mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra dia samia ho tahin'ny tombo avokoa isika rehetra. Veloma tompo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Tarika Ainala. Tsy maso ray tsy to iriko izao mba hotiovinao tiako feno anao ny foko ray tsy to tiako azakanao atramy ny bitika toko tikanao hitoetra sy hitantana ny fiainako iriko re niazakanao ray tsy to impirimo no ny voady no nilaza fatsy ame rina intsony reo adalan sy reo fomba fanao ray tsy to iriko izao mba hotiovinao tiako feno anao ny foko ray tsy to tiako azakanao atramy ny bitika toko tikanao hitoetra sy hitantana ny fiainako iriko re niazakanao ray tsy to tiako feno anao ny foko ray tsy to tiako azakanao atramy
toetra sy hitantana ny fiainako irikoray niazakanao ratsito zay lay monja ny fanantenana AWR boîte postale 700 Antananarivo raiky amzato. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. ao anatin'ny fandaharana miaraka amin'i Jesosy isan'andro ihany ianao ary ny namanao Stefan Razafy ihany koa no mbola manolotra ny arahaba ho anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika ho azy mandrakariva ny endera sy ny lazary ny voninahitra fa koa ho antsika kosa ny famindrapo sy fiantrana ary ny fahasoavana. Ny lohateny zay ho jerentsika foy androany dia hoe Jesosy ilay anarana mahagaga. Ny olona tsirairay avy dia samy manana anarana nomeny ny ray aman-dreniny azy mba hiantsoana azy sy hanavahana azy amin'ny zanak'olona hafa rehetra. Toy izany koa ilay Andriamanitra tonga olombelona ka nonona teto amintsika tsy maintsy nomena anarana ihany koa izy koa satria manana ilay Andriamanitra rainy izy dia ho Andriamanitra rain'io mihitsy no nanome ny anarany tahaka antsika olombelona ray aman-drentsika ny manome ny anarantsika. Misy anarana nomen'Andriamanitra ray azy ary nampalazai ny an'Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia 5:5. Misy anarana maromaro fa ny anankiray ihany no alaintsika dia le hoe mahagaga na koa hoe mpanolotsaina mahagaga. Ao amin'ny Isaia 7 ihany ny 7:20, Isaia 7:20, Andriamanitra ray dia niantso ilay zanany lahatokana ihany koa hoe Himanuela, izany hoe raha dika amintsika Andriamanitra. Ny anarana nomen'Andriamanitra ray azy ary mahazatra antsika ny fiantsoana azy dia ilay ao amin'ny Matio 1:20 manao hoe Jesosy, izay midika hoe Jehova no mpamonjy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Araka ny fomba fisainana tatsinanana izay fiarahamonina nisy sy ny veloman'i Jesosy, ny anarana dia maneho na azo hitarafana ihany koa ny mahaizy ny olona iray. Isika malagasy aza moa dia mbola manana fomba fiteny manao hoe ny anarana manahake, mba ilazana fa tena ny fanaraka amin'ny anarana nomena sy entiny tokoa ny toetra n'le olona anankiray. Araka ny voalaza ao amin'ny Matio 1:20 voalazantsika teo ambony io, ny anarana hoe Jesosy dia milaza famonjena. Averintsika indray, ny anarana hoe Jesosy dia milaza hoe famonjena. Ny fanahy masina dia nampiteny ny apôstôly Petera
ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 manao hoe tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azahoany famonjena afa-tsy ny anaran' Jesosy mazava loatra. Ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 10:17 dia nanamafy izany raha nanoratra hoe fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no hovonjena. Ny fanasitranana tamin'ny anaran'i Jesosy azon'ilay lehilahy nale mitongotra hatrany kibondreniny ary nipetraka nangataka isan'andro teo alohan'ny vavadin'ny tempoly no nahatonga ny Petera ilaza fa ny finoana ny anaran'i Jesosy ihany no nahavonjy sy nahasitrana ilay lehilahy nalemika hatrany kibondreniny. Ny hoe miantso ny anaran'i Jesosy tokoa mantsy dia midika fa mino ny heriny sy ny fahefany ary ny asany sy ny mahaizy azy rehetra ianao. Midika ihany koa izany fa manaja sy mahatoky an' Jesosy amin'ny zavatra rehetra ianao. Mahagaga noho izany fa mahavonjy izay rehetra miantso azy amin'ny finoana ny anarany eo Andriamanitra tonga olona niara-nonina tamintsika eo. Eritrereto ange, mahita anaran'olona anankiray ve ianao? Asaina tonononao fotsiny dia sitrany ianao. Na raha misy tahotra ao anatinao ao dia asaina miantso ianao hoe atsoy dadabe, atsoy ny enibe dia afaka ve le tahotra? Tsia, mihoatra lavitra noho izany no vitan'ny anaran'i Jesosy raha mino ianao. Amin'ny Korinthiana 1:9-10 ny apôstôly Paoly dia milaza ihany koa fa ny anaran'i Jesosy no ahazahoana manaiky ny olombelona feno ota ho marina eo anatrehan'Andriamanitra ray. Io anarana manasitrana io no mbola anarana anamarinana ihany koa. Anamarinana antsika izany. Ny mpaminany Jeremiaza dia milaza mihitsy fa Jehova fahamarinantsika no anarany. Ilay Jesosy midika fa Jehova ny mpamonjy izany no mbola Jehova fahamarinantsika ihany koa. Tonga fahamarinantsika tokoa Jesosy satria nampiarina taminy izay rehetra tokony ho nampiarina tamintsika mba azahoantsika misitraka ny fahamendrehan'ny toetrany izay tsy nisy ota mihitsy na dia kely aza. No elohina izy noho ny otantsika izay tsy nandraisany anjara mihitsy na dia kely akory aza mba azahoantsika mandray ny fahamarinany izay tsy nandraisantsika anjara na dia kely akory aza. Niara-ny fahafatesana izay tokony ho niatra tamintsika izy mba azahoany manome antsika ny fiainany izay tsy mety maty. No ireo rehetr'ireo nataon'ireo no izay nataony rehetra dia eken'Andriamanitra ray ho zanany hiara-mandova amin'i Jesosy ianao, nitovy sarangaminy sy tiany tahaka ny nitiavany an' Jesosy, zanany lahy matoa, anarana mahagaga. Ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana maha-kristianina anao dia tsy afa-misaraka maha Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy avokoa. Ny finoana ny anarany no iorenany famonjena anao. Jaona 1:7-13 amin'ny anarany no anaovanao ny vavaka rehetra. Jaona 4:14. Mbola ny anarany ihany koa no anaovanao ny asa tsara rehetra tanterahinao. Asan'ny apôstôly 7:14 sy ny Efesianina 2:2. Amin'ny anarany no nanomezana ho anao ny fanahy masina. Jaona 4:20. Ny anarany no nandroahany ny mpianatra ny devoly sy nanaovany fahagagana maro ary ho toy izany keo amin'ny fiainanao raha mino ianao. Tanterahany hatramin'ny farany ary vitany hatramin'ny fahany ny iraka izay nampanaoviny rainy azy teto amin'ity tany ity tamin'ny nandefasany azy ho tonga olombelona niara-nonina tamintsika sy ny aina tahaka antsika nefa tsy nanota
ary nitsangana tamin'ny maty mba hopirofo fa andresy sy hitsangana toy izany koa ianao raha mino. Rehefa vitan'izany dia nomen'Andriamanitra ray azy ny anarana ambony ny anarana rehetra mba ho tompony ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy, araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 7:17. Jesosy Kristy anarana mahagaga, mitondra famonjena, mitondra fahamarinana, mitondra fiadanana, mitondra fandresena ary mitondra fiainana, dia fiainana be dehibe sy fiainana mandrakizay ho anao. Azadino ary raha misy manjoanao, ny anaran' Jesosy antsoina fa ny anarany no mahagaga sy afaka anao fahagagana amin'ny fiainanao. Amen. Mandra-piona manaraka indray ary. Antoko-pihira antsa ny fanambarana imeritsy atosika. Zay lay onjany fanantinana. Kiza
fiarahanao amin'ny AWR. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honore, teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Miarahaba tomboko lafinaritra tomboko vavy, asaina ampanajana ianao anaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana izay iarahanao hatrany amin'ny radio feony ny fanantenana. Araka ny feo famantarana teo dia mbola hiaraka amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honore isika. Faly miarabanao zahay tompoko. Faly miarabantsika rehetra ato amin'ny feo fanantenana dia miarabanao koa fantsa. Torohevitra mahakasika ny fomba ahazahoana masom-bolo voafantina no nomanina ho anao hatrany. Fototra iangan'ny fambolena ny masom-bolo isika, ary tsy maintsy karazana masom-boly mifanentana amin'ny toetany sy ny toetrandro maharitra retina no ilaina. Raha tiantsika ny hamokatra masom-bolo tsara dia tsy maintsy manaraka ny fepetra rehetra ahazahoana izany masom-bolo tsara izany isika. Tsy inona izany fa masom-bolo madio, tsy mifangaro na karazany hafa, mitsimoka tsara, mitovy habe, maina tsara, hita ho tsy misy kentrona, tsy miamatsatso ny lokony, ary tsy misy aretina na bibikely. Tena tsara dia tsara tokoa izany karazana voa izany raha jerena avy hatrany. Noresahana tamintsika ihany koa fa toerana voatokana no ambolena ny masom-boly izay mila fikarakarana manokana, ny fihavana, ny fihevoana ary ny fanaraha-maso isan'andro fa tsy toy ny fambolena izay mahazatra antsika hoe afaka 3 andro na ohatr'izany izay vao miverina eo an-tanimboly, fa isan'andro no anaraha-maso ny masom-boly. Rehefa vita ary izany rehetra izany, nitsimoka tsara ny masom-boly, dia inona indray izany no atao manaraka madamin'ny Irina? Manaraka izay ny fiotazana ny vokatra. Dia amin'ny fotoana manahoana izany no tokony hiotazana n'ilay vokatra? Atao ny fiotazana rehefa hita fa matoy tsara ny vokatra, miloko mavo ny ravina sy ny rotsaka. Dia raha anao masom-boly ianao izany raha ohatra hoe mbola tsy miloko mavo ny ravina, ny rotsaka koa mbola tsy dia mavo loatra, raha tsaramaso izao no ohatra netiko anazavana fa iny ny tsotsotra kokoa, dia izay mihitsy ny lasa vokatra ratsy no azon'ny olona rehefa avy eo. Aza atao tara loatra koa anefa ny fiotazana, fa manjary miraraka eo amin'ny tany fotsiny voa ka tsy azo kitihana tsony. Misy antony ve izay le hoe tsy tokony kitihana izay voa efa latsaka amin'ny tany izay? Tsy mety izany izay satria rehefa le eo amin'ny tany eo izy mety efa ohatra hoe misy biby kely tafiditra. Ny aretina moa dia efa tsy voalaza tsony amin'izay. Dia aorian'ny fiotazana ve tompoko mbola misy fikarakarana izay tokony atao? Tsy maintsy arahana ireto dingana ireto aorian'ny fiotazana. Eo amin'ilay vokatra miakatra izany izao ny resahako. Fanamainana ny rotsaka raha ohatra ka tsaramaso izany. Dia aorian'ny fiotazana aza amin'ny tany ny voa, satria mety ho voan'ny aretina na han'ny bibikely samihafa. Fa ambonin'ny tsia dia ataovy ambony latabatra, madio sy tsara. Ny rotsaka zany maharitra amin'ny ainandro dia lasa maina loatra ihany koa rehefa velesina. Ka rehefa tena tokony hoe akan'ilay rotsaka izany tsika akan'ilay voa, dia tsy avela hohanina ainandro be eo fa na ny herin'ilay vokatra ara dia lasa mihena rehefa avy eo. Alena ny orana koa nefa izy dia iny koa ny tena zava-doza, lasa manto dia lasa ren'ilay loha reny. Raha vao mipetraka elaela. Dia ahoana indray ny amin'izay fivelesana izay ary? Dia eo amin'ny fivelesana raha tsaramaso izany ny resahako eto, tandremana tsy ho vaky na simba, esory tsara ny fako na vato-kely dia diovy tsara. Ny voa rehetra izany tokony ho izay daholo ny fikarakarana azy. Mbola misy torohevitra hafa ve tompoko tsara ho fantatra ankoatra rehefa niresahana teo?
fanamainana ny vo avy novelesiny aparitao manenika ny velarana nahazana azy ny vo mba ho azo ny rivotra tsara aroina matetika mba tsy ho mainina inandro amin'ny fotoana mahamaina azy dia valam-be-fapolo ora zany a no atao hanamainana ka ray hatramin'ny 3 andro eo zany arakaraky ny karazany vokatra ataonao misy zavatra sarosarotra fatarina hoe maina sa tsy maina fa mbola ho avy amin'izay tsika ho ariana kely eo dia fanofana sy fifatenana ny vo tsy maintsy ahofa ny vo avy ny velesina mba hadio tsara tsy maintsy fatenana izay vo tena tsara ary esorina izay hita fa kely sy ratsy ary sy mba hohanina zany reny ny raha azo hohanina. Misaotranao indrindra madamin'ny Irina nitondra izay fanazavana izay. Mbola ho toizantsika ny resadresaka amin'ny manaraka. Fa nahoana kosa? Ormaro tena vokatra mahafinaritra mihitsy reo vona fafintsika tao masom-boliky no naomba ny fikarakarana rangaty fa misaotra n'Andriamanitra. Mahavelom-panantenana mihitsika efa tsy androko ngery voamariny amafy amin'izay masom-boly azy ao anonerana an'le fatiantoka tamin'ny lasa teo iny misaotra ny rojonesiko tsy misorona nanoro antsika an'izay tokony ho atao reny ka namana raha voamaria. Marina kosa aloha zany fa ono ary maro roviana tokoa azo no iotazana n'ireo vokatra tao masom-bolo ireo rehefa masaka tsara eny ampitorana ny vokatra ka zany hoe rehefa miloko mavo ny ravina sy ny rotsaka saingy izao tsy azo atao tara loatra ihany koa ny fiotazana sao miraraka eo amin'ny tany iray ny vo dia tsy azo alaina tsony. Fa nahoana rangaty vo efa masaka tsara be raha mahita izao ve dia tsy azo alaina kosa mahafaty antoka kosa zany ko aza mba mengetsana raha maro rehefa misy antony fa tsy hoe aingitraingitra ary voamaria. Ka inona ary? Tsy azo atao maka an'izay efa latsaka eo amin'ny tany ka mampifangaro azy amin'ny vo hafa satria mety efa misy bibikely na aretina tafiditra amin'ny masom-boly iny. Ay ve izay indray ny tsy mbola nieritreretiko. Araky ny fanazavany Jonisy aloha dia izay anie ny antony hijerena sy hanaraha maso azo isan'andro fa tsotra ny volontsotry Tena mahay leso ny raha maro dia ahoana tokoa moa zany ny atao rehefa avy notazana ny vokatra ka mainona raha voamaria. Ora matoa misy fofona may anie zany oa may letro ny romaro ka tsy efa kilasala amin'ny sarobovy izy zany efa vombotavo kely riny ve le retsy ny abeany mbola nidorany raha voamari ihany dia efa ianao zany no mitady loka atoandro fa nahoana kosa samy varindresaka teo ihany ko za foana ny disko aiza amin'izay le tsira voamari anahazana ny reto masom-bolo reto ka tsy efa io napetraka ao akaikinao io very maro le rangaty le retsy tsy mba mijery mihitsy ty tsy rovo-molotra be fanaronana kotivy voamaria kiny any hatr'izay ny nahavita taona kinina ndraika nanazana tsara maso sy ny tariny ko tsy mety ahoana indray raha maro fanakaiza le tsy vaovaonao iny fanahoana kosy aizy nareo aty ry maro sy ry voamaria
mienda miembavy mihitsy sy nareo zany amin'ny fikarakarana nyreto ambiko reto a mandroso ry Jonesy a sofa tonginga ndeana nyreto mihitsy fa mbola tena tadidinareo tsara ny fomba fanazana ny masombolika tsy atapy eo amin'ny tany ny vo fa atao eo ambony tsy madio sala am'izao mety mihitsy zao ry voamaria avy eo apetraka eo ambony talatalana tsara na latabatra madio tsara tena atao tsara mihitsy ringa Jonesy tsy am'tany ny vo satria mo mba hisoroana azy sy ho tratry ny aretina sy ny biby kely raha matoa zay de zay mihitsy fa rehefa manany ambiko nareo mivady de tandremo tsara mba tsy hamaharitra amin'ny ainandro ny vo na ny rotsaka satria lasa maina loatra rehefa vilesina ary manaraka zany laniny ainandro fotsiny ny herin'le vo azoko tsara ry Jonesy fa zao ny oranandro ihany ko tandremo tsara zay ny tena zava-doza raha tratra ny orana io vo io na ny rotsaka atapitsika io lasa mando ary olora vo mipetraka elaela tadidinao tsara ve zany ry maro de tadidy tsara zay ry Jonesy fa misaotra indrindra zany mihitsy ringa tsy sorany ve ka tena misy fetraikany eo amin'ny vo atao masomboly ihany ko ny herin'ny masoandro sy ny orany aleo mihitsy tonga de ararotiko eto ngiary Jonesy anazava amin'ny ora matoa io bebe kokoa ny toy ny resakitsika tsy zatsony zao ny beloha fa raha voamaria manonjanonja fotsiny fa tsy hita hoe kratsinonako ianao ny tsy mahay manazava tsy mahay manazava inona ka ianao mihitsy ny tsy mitadidy ny mamerina indroma anaty-tratitra nareo zao hitako mikarakara voana tsaramaso zay mihitsy de tandremo tsara mihitsy mba tsy ho vaky na simba ny vo rehefa mively azy nareo tandremo tsara mihitsy avy eo diovy tsara esoro ny fako sy ny vatokely de ohatran'izay daholo zany no fikarakarana ny vo ny rotsaka rehefa akana masomboly ry Jonesy mitovy daholo kia ara ho tsara fotsiny ny fipetraritra de hitanareo ny vokany sahala amin'ireny masomboly hitanareo aminay ireny ho tsara lavitra noho ireny aizako nareo sy mahasolo zao ny filamatrako finao no aringatia ndraindray ohatra mbola tsy maina tsara zany ny voavy ny velesina de ahoana aleo manko azava tsara ny resaka fa be dohika be raha voamaria maninona tsara tsy tadidiny zao zany de aty ianiko no anilandro Jonesy zao marina zany ko ianao io mihitsy ny tiako hitadidy za efa mahay tsenjery fa aleoko mamerina foana ka zao re tsotra be ny atao sahala am'izao ataonareo zao ihany aparitaka manenika ny velarana anazanazy ny vola ny ambiko ho sika nona zany zao titsity de zay indrindra de ny anton'izay de mba ho azo ndrivotra tsara de aronona matetika mba tsy ho lanin'ny ainandro nifany zay mihitsy ny tena tiako amafisina aka zay nizika de kotokotony tokony firy andro mihitsy zany ny fotoana mety anamaina anazy ara-dalàna ry Jonesy arakaraka le vokatra atao io ro maro misy mora maina misy ndray somary elaela ihany vo maina fa tokotokony eo amin'ny
valom-befapolory eo zany na raika hatramin'ny 3 andro anoany zany de mbola misy fomba hafy ihany ko fa zay aloha tao de misodra betsaka ary jonesy fa tena afa-po mihitsy tamin'ny fanazavanao tsisy fisaorany zany ry vao maria ohatra iliretsya fa ity no azadino tsy maintsy aofa ny vo avy ny velesina mba am'izay izy mba madio tsara de tsy hoe zay rehetra vokatra eo akory de mety atao masom-boly avokoa zay fa nahoana tokoa morony aty tsy maintsy fatenana tsara fatenana tsara zay vo tena tsara no vo madio mitovy abe zay aroa salama tsara tsy misy aretina na bibikely ary tsy mematsatso ny lokony fa tenana tsara zany rehetra zany de sorona zay rehetra hita fa kely na ny ratsy na ny simba esorona dolo de izay indrindra zay aro amisotra anao jonesy zay no atao hoe masom-bolo voafatina ry maro zay de zay indrindra fa sotran'le fanaonao ka nahafaty atoka atsika le raha matoty koa le retsy amofo tamandreo nray ka marina zany to mitady anadino ray an'le fomba fifatenana masom-bolo ry jonesy vo maria inona ihany ho azy mihitsy ry jonesy ny antony namerenana ny fanazavana iny fanahoana kosa fa raha imary kosa rehefa azavaina elaela de zany ihany le rangatikino sanga ohatran'izandray tena mahatsikaiky mihitsinareo mivady reto ka marina ny eraka ny amin'ny oranga io mihitsy aka tantarany soratany fanjaniny zay nandrenisinao teo zay nandrenisanao amin'ny mpanoratra dinaritiana ary rila ritany sapamokatra raha tia mokatra masom-boly na ambioka tsara ianao masom-bolo madio tsara tsy mifangaro tsy misy ketrona tsy misy bibikely na aretina masom-bolo maina tsara ary tsara loko tsy miamatsatso no ampiasaina tany voakarakara melo mahavokatra tsy mikisilasila na fasehina na manangon-drano na be ahidratsy ampiasaina mokarana masom-boly arao rehefa petra ny fambolena dia azo ambioka tsara ianao dia izay indray no azonao roso anao teto androany raha tianao ny anana masom-bolo tsara masom-bolo voafantina dia ampiaro ny toromarika ny torohevitra izay nomenanao teto hitahanao sy ny ankonanao ane layraintsika ny an-danitra na manao fanjaniaina no nanatotosany fandaharana asa sy tontolo iainanao anao teto niaraka tamin'ny teknisiana na aritiana amin'ny manaraka indray ary AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana miarahabanao ampifaliana ny mpiara-mianatra aminao kalebandritsikivy asainanao anaraka ny fandalinana ny tenin'andriamanitra mandritra ny minitra vitsivitsy
hitantsika teo aloha fa mety ho tonga tampoka amin'ny toejavatra tsy ampoizina ny fitsapaha-toetra na koa ny fahoriana isan-karazana. Tsy izany ihany akory ny antony fa mety hisy tompona anaikitra ihany koa amin'ny fahavoazantsika dia i Satana. Ahoana i Petera? Petera 2:5 Petera 2:5 Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Tsy misy liona eto amintsika nefa azo an-tsaina amin'ny heriny io biby io fa loza tokoa ny anoanany. Rehefa noana izy dia mety hisambotra sy hinana izay rehetra hitany. Lazain'i Petera fa manao tahaka izany koa Satana. Raha mandinika ny manodidina antsika isika dia hitany vokatry ny fanirian'i Satana amony sy andringana. Hita traizatraiza ny fahafatesana, ny fahoriana, ny faharatsiana ary ny fanombana ny fitondran-tena sy ireo soatoavina. Tsy hafa-mialy isika fa tsy maintsy mahita ny asan'ny Satana. Ahoana ny tokony ho fihetsiky ny kristianina manoloana ny fihetsiky Satana izay mandehandeha tahaka ny liona? Manasanao iara-maky sy hanaraka izay voalaza ao amin'ny Petera 2:5 andininy fahavalo ka hatramin'ny faha 12. Petera 2:5 andininy fahavalo ka hatramin'ny faha 12. Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra iran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Inona ny toky omen'Andriamanitra ho an'ireo izay mijaly? Andeha mbola hovakitsika indray mandeha ny 10. Petera 2:5 Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho fietrehana ny famelezan'ny Satana ny finoana kristianina no nanoratan'i Petera ireo tenireo. Araka ny fahitantsika dia miasa amin'ny fomba maro izy. Miariary amintsika ny mazava misy marina io fahavalontsika io sy ny heriny. Na izany aza dia tsy tokony ho kivy velively isika satria tokony ho tsaroantsika mandrakariva fa nandresy an'i Satana Jesosy. Fahavalo efa resy izy ary raha mbola mifandray sy mifikitra ampinoana amin'i Jesosy isika dia tsy ho resy ny velively koa. Noho ny azo fijaliana dia tonga fandresentsika ny fandresen'i Kristy. Misy fitaovam-piadiana ara-panahy izay tokony ampiasaintsika amin'ny orana ny devoly ao amin'ny teny izay nivakitsika teo. Petera 2:5 ka hatramin'ny faha 12. Ireto avy izany: mahonona tena, miambena, toero, miorena tsara. Rehefa mijoro miaraka amin'i Jesosy ao amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana isika dia resy ho azy Satana. Engany ho isan'ireo mpandresy miaraka amin'i Jesosy ireo isika. Mametraka ny mandrapitafa ho ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.